Fifa manoro dia manolotra ho anao fomba fanamboarana jus avy amin'ny vomanga. Ny vomanga dia vokatra iverinao sakafo manta sady natao hamelona kibo fotsiny eto Madagasikara. Mamenatra ny maro ny hoe vomanga no sakafo. Ireo karazam-bomanga manana nofo volondoranjy anefa dia mitondra vitamine A betsaka ary ny vomanga dia anisan'ny sakafo mitondra hery be indrindra isaky ny hektara eran-tany. Arakaraka ny manitra ny lokony na betsaka ny vitamine A entiny. Ny vomanga iray antonontonony dia mitondra ny filàna vitamina ndray andro an'ny olona anankiray. Ity ary misy fomba iray afaka ampiasana ny vomanga amin'ny volondoranjy ho ranom-boankazo na ranom-bomanga izany. Maka vomanga volondoranjy iray antonontonony, siramamy izay mahampy, voasary makirana 2 na mananasy, rano madio avy nampangotrahana. Sasana madio ny vomanga ary andrahoina, voasana ary pitsehina. Mety ihany koa na dia manta aza no ampiasana ny vomanga akana jus, izany hoe kikisana dia fiazana. Raha arakaraka ny fitiavan'ny tsirairay io. Asiana siramamy sy ranom-boasary makirana avy eo. Afangaro amin'ny rano tsara anaty mixeur raha manana. Raha tsy manana mixeur moa dia kapohina amin'ny tanana tsara ifangaro. Somary asiana rano kely. Tavanina hiala ny fakany. Izany fakany izany dia mbola mety anaovana mofo vomanga ihany koa. Arotsaka tsikelikely ny rano mamena azy 2 litatra. Vita ary ny jus de vomanga dia mahazo tombon-tsotra e. Tsara ve ny jus-na vomanga? Tsara le izy ka, tena tsara. Fa mety tsara ihany ve? Tena ohatran'ny tsara. Ahoana kely jus-na vomanga? Na ny lehibe na ny kely tena mankafy Tsara ve? Mahazo toa raha manamboatra jus de vomanga sady misotro e. Satria hitantsika teo fa mora atao le izy. Be vitamine ary tsara araka ny filazan'ny nanandrana. Dia izao izy rehefa miakatra magazay ka amidy amin'ny tavoahangy. Fa mety tsara ihany ve? Tena ohatran'ny tsara. Tsara. Ahoana ny fahitanao an'ilay jus de vomanga? Ça va zany an tsara.